Zara telo aloalo dia ity fototra mampifandray ny velona sy ny maty satria maty ampitondra hafatra dia tia kitana dia volana misazaka dia ireo fito isan'ireo fito isa-masina marika isan'ny fahafianoana koa dia ny kitana marika ny fahabetsahana sy ny fahafianoana dia ny volana marika ny tsy fahampiana ohatr'izay fiainantsika mety ho feno mety tsy feno dia rehefa masoandro dia feno tanteraka dia rehefa maty zany dia mahenika ny zavatra rehetra dia le vehivavy ry ohatra hoe torotoronin'ny vehivavy hitsaky tsara vehivavy mifahafatesana fa metaranaka foana izy dia le sarina lehilahy mety ohatra sarina mpanjaka io dia vinavinany tamin'ny fahavelona mba ho mpanjaka izy mbola tsy any amin'ny faritra atsimona Madagasikara aloha isika izao fa eto amin'ny parc Tsimbazaza nanaitra nakate eto Tsimbazaza zany nahitana karazam-biby maro na koa nahitana zavatra tantara fa tagny taloha mbola hita ato Tsimbazaza avokoa ireo tantara reo hatramin'izao tsy misy anampiny intsony izay voalaza ny tsara zaka izay rehefa eto amin'ny parc Tsimbazaza 5 mianada mpiofana fambolena sy fiompiana avy amin'ny kafim-pahandrarangy any Maintirano izy ireo no nanokana adiny roa namantarana ny zava-misy ato amin'ny parc Tsimbazaza fitsangatsanganana tafiditra anatin'ny fitsidiam-pianarana na voyage d'études ny alan'ny Maintirano moa reo zany eo amin'ny cadre ny fampianarana no nitondrana anazy satria miofana ao amin'le kafim-pahany melaka reo dia nentina koa reo zany anao échange amin'ireo mpiofana amin'ny kafim-paha sy teny amin'ny tombotsoa izay nandalovanay dia nijery koa ry zareo olona manao exploitation na fiompiana trondro dia mba ahafahany zany miaina sahady hoe ohatraohatran'izao ny hafarako rehefa mivoaka ato amin'le kafim-paha nisy antony manokana ve ny safidianana ny Tsimbazaza sa kisendrasendra ny antony manokana moa amin'ny mahaparc national ny Tsimbazaza zany ianarandreo agnatin'ny leçon-ndreo tamin'ny fahakelindreo le raha dia efa mandalo eto ihany zahay dia nanararoatran'izay mba hijerendreo koa ahafandreo mitantara amin'ny namandreo rehefa tonga any Maintirano dia mba nahita koa reo zany moa nandalo teo ministera zay nandroany mba nahita hoe ato ny ministera miahy ny fambolena sy ny fiompiana izay eo ambanin'ny fiadidian'ny Repoblika ny Madagasikara misaotra ny fitondrana mpanjakana mahefa eto amin'ny firenena ary tsy adinonay agnatin'izay koa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana saika ireo mpiala sasatra avy any amin'ny faritra no voasariky ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza amin'izao fotoan'ny fialan-tsasatra izao raha eto Antananarivo ato raha teo misy toerana ahafahana miala voly indrindra ho an'ny mpianakavy ankoatry ny fijeren'ireo biby amam-borona ary zava-maniry nahafantarana ny Tsimbazaza hatramin'izay ary ny kolontsaina ifandraisantsika malagasy midadasika amin'ny velaran-tany 4 hektara eo ny parc Tsimbazaza tsy mihoatra ny adim-pamantaranandro roa ny mitsidika azy manontolo 500 ariary ny sara-pitsidiana ho an'ny teratany malagasy iray alina ariary ho an'ny teratany vahiny